Efa mihakely hery ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Io ny fanambarana izay nataon'ny gazety Le Monde tamin'ny iny herinandro iny. Ka ny pitipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba dia namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia efa miha tsy misy tanjany intsony ny fitondrana amin'izao fotoana izao manoloana anireo hetsy-bahoaka izay tena hita fa miha mafy andro manalina tato ato zay. Io fa vaky ny sambo miala tsikelikely ny mpanohana any président. Tapitra ny alakamisy 2 oktobra 2024 ilay fepotona 3 andro nambarany filoha fa hoe ho fantatra ny anaran'ny Premier Ministre vaovao mazava ny resaka fa mihamarefo ny fitondrana ary porofony izany ireo mpombazy izay mitombisa isan'andro miala ny sambo dia mbola tsy rendrika na ny safidy ny tsy teny intsony. Aizavy ireo ministra teo aloha sy ireo député izay mpiaro fatratra ny fitondrana tsy hitapopoka intsony izy ireo amin'izao fotoana izao. Ireo mpanao Facebook izay mpanasoaso sy mpisolelaka tamin'ny fitondrana izay manao merci président aiza daholo izy ireo amin'izao fotoana izao. Vaky ny sambo ary ho tavela irery Andriamatofiloha eo anatrehan'izany rehetra izany raha toa ka tsy mametra-pialana dian'izao. Efa mihakely hery ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao. Tsy nahavita nanetsika ireo mpombazy intsony ny filoha hoy ny mpanao gazety vahiny. Efa mahoraka be maneran-tany fa mitombo isa ireo tsy faly amin'ny Andriamatofiloha sy ny fitondrana. Tsy faly ny olona satria mafy loatra ny olana ara-tsosialy, be loatra ny fampantenana izay tsy tanteraka. Tsy nisy vokatsoa ho an'ny malagasy maro anisa nefany ny zavatra rehetra nisy hatramin'izay. Maro ihany koa ireo izay mijoro ho an'ny tanindrazana amin'izao fotoana izao. Toa Andridama Mahaleo zao dia mijoro tanteraka ary sahy ho an'ny fanovana. Malagasy monina any New York City Etazonia manohana ny tolona ao Madagasikara ary manohana tsy misy fepetra an'izay tolona izay izy ireo amin'izao fotoana izao. Hafatry ny GNZ kobaka ambava fihonana kabary vava no be tsy misy vidiny tsy misy dikany tsy misy vokany ary mbola mampihesona ihany. Leo izahay efa dify ilay fetra c'est l'heure hoy Patsipatsa rendez-vous eny Ankanja manomboka amin'ny 8. Mitohy ny tolona mitaka ny fianan'Andriamatoa Andry Rajoelina miala i General Bomb Ravatomanga ihany koa dehors hoy izy ireo hatrany tao anatin'izay fa neo ankevitra izay nataon'ireo tanora maro anisa izay mivondrona ao anatin'ity Generation Z ity. Midika izay fa tsy hiemotra hatramin'ny farany ireo tanora marobe amin'izao fotoana izao manoloana an'ity fihetsiketsehana izay mahery vaika misy ao Madagasikara ity dia ny fedina amin'ny tsirariny izay niainan'ny vahoaka tao anatin'ny taona maro izay. Tsapasita ihany koa tao anatin'izany rehetra izany fa tena efa mpitandro filaminana sisa no miaro ny fitondrana izay misy amin'izao ankehitriny izao. Fa raha tsy nisy ireo mpitandro filaminana izay manao herisetra sy herim-pamiretana amin'ny vahoaka dia efa ela ity fitondrana ity norodana satria nanomboka ny 15 oktobra iny fotsiny dia mety efa niongana tanteraka izao fitondrana izao raha tsy teo ireo mpitandro filaminana marobe izay manao herim-pamiretana amin'ny vahoaka rehetra izay manao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao. Université Antananarivo mbola miato ny fampianarana sy ny fanadinana ary ny fifaninanana amin'izao fotoana izao. Mampatsiasy sy manamafy ny filan-kevitry ny siantifika eo anivon'ny université fa mbola miato aloha ny fampianarana sy fanadinana ary ny fifaninanana izay hidirana taona voalohany eny anivon'ny toeram-pianarana rehetra ao anatin'ny Université Antananarivo mandrapahisiny ny fandaminana vaovao ao anatin'ity hetsika ity hatrany. Ny polyteknika votovorona indray ny fotodrafitrasa tsy misy fanatsarana, tsy misakafo rehefa tapaka ny jiro sy rano izay mahatratra hatramin'ny 12 ora. Izany no iainan'ny mpianatry ny polyteknika eny votovorona ka antony mahatonga azy ireo mitokona amin'izao fotoana izao ary ao anatin'izay fanaovana fitakiana tanteraka izay. Ray aman-dreny ao Mahajanga indray manameloka ny herisetra atao amin'ireo tanora manahy amin'ny hitondra amin'ny fampisaraham-bazana ny samy mpiray tanindrazana ny fihetsika nasehon'ireo mpitondra izay niatrehana ny fitakiana zo fototra nataon'ireo tanora. Fotoana izao hoy izy ireo ny handinihana ny fampitoviana ny lenta ny fampitondrana ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Toamasina
mitombo hatrany ireo mpanohana ny tolona. Mihamaro ireo olom-pirenena izay manana fahasahina manatevin-darana ny tolona ankoatran'ireo izay mpianatra tazana teny an-kianja avokoa ireo hery politika sy velona izay manohitra ny fitondrany Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana izao. Voatazona tao anatin'ny filaminana hatrany ny hetsika na niakatra azy zany maripana. Fianarantsoa ny hamafy ihany koa ny fitakiana izay nataon'ireo mpianatra ary mitohy ary ny hamafy ny hetsiky ny mpianatra ao fianarantsoa ao tamin'ity herinandro ity. Miainga avy eny amin'ny 4e stationnement ny fifandonana ary mitohy teny Andrainjato ny anitombo ireo mpianatra izay nandray anjara ary nitombisa ihany koa ireo mpitandro filaminana teny an-kianja sy ireo fitaovana nampiasain'izy ireo. Na de eo aza izay rehetra izay dia tsy nataon'ny mpianatra tahotra ny tsy haneo hevitra ary tsy nataon'ny mpianatra sakana ny tsy hanohizana an'izay tolona izay efa natomboka izy ireo zay izany rehetra izany fa vomay aza ny hanahy mafy orina an'izay firaisampo sy firaisankinan'ny mpianatra izay izao rehetra izao. Midika izany rehetra izany fa mihamafy andro manalina ny tolona ary tsy anaiky lembena hatramin'ny farany ireo mpianatra sy ny tanora marobe izay mivondrona ao anazy Génération Z amin'izao fotoana izao ary manatevin-darana azy ireo ihany koa ny ratsy aman-draika rehetra amin'izao ankehitriny izao noho izay fiadina amin'ny tsirariny sy ny hoavy mamiratra ho an'ny taranaka izay ary tsy anaiky lembenana hatramin'ny farany ireo rehetra mpanao fitokonana sy ireo rehetra mpanao fihetsiketsehana amin'izao ankehitriny izao na dia mafy azy zany herim-pamiretana izay ataon'ny mpitandro filaminana amin'izy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ary profiny izany fa efa andro maro aty aoriana dia mbola tsy misy manaiky milefitra ireo mpanao tolona rehetra amin'izao fotoana izao fa vomay aza mihamaro anisa ireo rehetra izay mpomba an'izay tolona izay amin'izao ankehitriny izao ka raha io ny mitohy dia ho lefy ihany ny farany izao fitondrana izao ary tsy misy ny mpitandro filaminana sy ny fitondrana haresy vahoaka izany raha toa ka vahoaka rehetra miara-mientana sy miara-mihetsika ao anatin'izay fitakinany tsirariny izay ka dia ao andrasantsika eto ara no mety ho toy ny ty toedra raha mafana ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao asa raha hametra-pialana ihany ny farany ireo mpitondra asa raha tsy hametra-pialana hatramin'ny farany. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.